androany dia vaozinao zany fa ahafahana mitondra ilay anarana tsara indrindra izany. Misaotra tompo fa tena tianay zany, mety aminay zany hoe mitondra ny anaranao zany, tsy tenenandratsy ny anaranao sanatria, fa voninahitra ny anaranao. Fanay masina ao anatin'ny tontolo andro ty indray, ao anatin'izao fotoana izao indray, tena hoe manaiky izay ho fitaovana ampiasainao. Raha mila lely ianao, raha mila vavy ianao, ho amin'ny mpanomponao tsara avy andreny teninao dia ampiasao zahay fanay masina. Ampiasao zahay Jesosy. Disponible amin'izany zahay Jesosy. Dia androany velomy zahay Jesosy amin'ny teninao ary ianao hitombo aty anatinay eo amin'ny fiainanay amin'ny anaranao Jesosy Kristy velona avy Nazareta, naovanay izany vavaka izany. Alléluia. Amen. Afaka mahazo toerana antsika tompoko. Misaotra an'Andriamanitra ny amin'ny fotoana indray mbola iarahantsika aminazy indray androany hitondrantsika izany anarana zany ary hijoroantsika vavolombelona ny amin'ny teny rehetra izay efa niraisitsika hatramin'izay sy izay raisitsika androany ho hita eny amin'ny fiainantsika zany androany indray. Dia misaotra amin'ny fanahy masina fa tsy hoe tsika ilay tonga dia manana kapasité hiendrana be, fa izy eo miaraka amintsika mahatanteraka ny zavatra rehetra. Amen. Tsy haiko nareo na faly na tsy faly fa rehefa mba ohatra hoe tena misy an'ilay zavatra tena impossible, le hoe tena raha za zany tsy vita. Eto le impossible teneniny eto tsy le hoe misy vola 30 milliards tonga eo rehefa avy eo dia ana tsy izay. Fa le impossible le ohatra hoe tena hoe tokony misy olona tena andrasako mihitsy rehefa avy eo ataoko mahalala ny anarako fa tena zao dia kainao na aina angina tampoka rehefa olona nitady fahanginany Jesosy. Zay le impossible zay ohatra ka hoe zahako ny desandra. Fa rehefa eo fanahy masina kay dia izy vitatsika dia iny le mba mahakorazy hoe ay faly zao Jesosy any ambony any fa natao fitaovana fanehoana fahanginana kay za androany. Satria Andriamanitra mitady an'izany hoe olona tao fitaovana fanalana fahanginana, fanehoana fahanginana fa tsy fanalana. Mangataka tamin'ny tompo hoe inona Jesosy no mba ilain'ny olona, inona ny teny tianao omenan'ny olona. Dia farany rehefa mivavaka teo no tena hoe Jesosy ataovy lela sy vava androany, fa raha za tsy manana ninina ho zaraina amin'ny olona dia lela sy vava fotsiny tsika androany fa tsy fa tsy hoe iza na iza akory. Vakitsika ny ao amin'ny Matteo toko faharoapolo. Fa io avadika teny gasy mifondra tomoko, avadika teny gasy indray. Matteo toko faharoapolo. Raisitsika amin'ny andiny fahaefatra amby roapolo. Raisitsika amin'ny andiny fahaefatra amby roapolo, vakina amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe ary noho nandre izany izy folo lahy dia tezitra noho ny nataon'izy mirahalahy. Fa Jesosy niantso azy akeo aminy ka nanao hoe fantatrareo fa ny andrinan'ny jentilisa mampanompo azy tokoa ary ny lehibeny manapaka azy fatratra. Fa tsy mba ho toy izany aminareo, fa zay te ho lehibe aminareo dia ho mpanomponareo, ary zay te ho ambony indrindra aminareo dia ho mpanomponareo. Fa tahaka izany ny zanak'olona tsy tonga mba ho tompony fa mba hanompo ka hanolotra ny ainy ho avy izay solo ny maro. Io andiny fahavalo amby roapolo io somary vakiko amin'ny version anankiroa na telo, version vahiny zany. Bible expliqué izy manao hoe
C'est ainsi que le Fils de l'homme n'est pas venu pour se faire servir, mais il est venu pour servir et donner sa vie. Des paroles de vie. De la même façon, le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais il est venu pour servir et donner sa vie. Dia ohatr'izay daholo dia ny tena hoe voraisitsika namakiko kely le teny vahiny teo dia le hoe pour servir eo aloha vita daholo pour servir fa izy kay misy tohany ino le tohany teo et donner sa vie. Le donner aloha ohatra ny ataontsika fa ny sa vie le donner sa vie mbola mbola rehefa miaraka amin'ny fanahy antsika dia iny le hoe impossible andresantsika teo angambany hoe martyre zany amin'izany fotoana zany tena hoe donner sa vie littéralement mihitsy io zany tena hoe raha hoe littéral mihitsy tena hoe donner sa vie io zany le hoe martyre fa ny raisitsika dia le hoe pour servir. Jesosy no tsika dia le nresahana foana hoe modely Jesosy ny modelyntsika mba hiverenan'le imazy no ariana tao amin'ny sahetena. Jesosy ny modelyntsika. Eto Jesosy dia mampianatra. Eto Jesosy dia mampianatra antsika ny amin'ny hoe inona moa hoe servir voalohany indrindra. Nisy fotoana tao tamena nandritra ny fivadikanana ny teny hoe tao anatin'ilay vanim-potoana namahiva ireny sa teto koa re mety efa niteny kely zay hoe vitan'ny olona mitovitovy amin'ny situation io ihany. Vitan'ny olona ny hoe raha mamaky an'ilay tantara faharoa toko faha-efatra andiny faha-fito ambin'ny folo iny tsika hoe raha ny oloko izay natsoina amin'ny anarako no avy hanetry tena hivavaka sy ny rehetrarehetra dia vita daholo hatreo hitady ny tavan'Andriamanitra hivavaka. Tena fiaino fiangonana rehetrarehetra amin'izao mivavaka mitady ny tavan'Andriamanitra. Fa inona tsy vitatsika? Miala amin'ny ratsy fanao. Rehefa eo amin'ilay exigence atsika dia eo ilay tsy vita. Dia eto amin'ity koa raha raisitsika ohatrany hoe izay contexte izay ihany ny servir tena vitatsika. Manompo an'Andriamanitra tena vitatsika. Fa eo amin'ilay donné amin'izay dia arakarak'ilay zavatra omena amin'izay io hoe donner sa vie. Dia izay natonga na ny teny hoe tapahantsika eo amin'ilay donné ve aloha sa hoe ahoana fa eo amin'ilay donné no mbola velontsika tsinona ao dia fa hoe-tsaika hoe rehefa viva misy hoe donner sa vie tsy fantatro ho an'ny tsairay avy fa ny servir aloha zany tsy resahantsika intsony fa ny servir tena efa impiaka daholo. Amen. Saotra ny tompo fa mahavita manompo an'Andriamanitra daholo tsika mahavita service daholo tsika tsirairay avy. Na zao ty mijoro ety miservisiko androany raha afaka manao amena hoe vita servisiko tomboka efa tafajoro teto misaotra an'Andriamanitra ny amin'izany. Fa eo amin'ilay hoe donné eo amin'ilay hoe manome zany eo amin'ilay hoe zavatra mifamena ao anatin'ilay ao aorianan'ny fanompoana. Matetika isika rehefa ao anatin'ny fanompoana izy tiako hoe efa nandresahako entana ny fivadikanana manao hoe ny fiarahantsika amin'Andriamanitra tsy hoe mahavita asa fanompoana dia mireklame contrepartie. Tsy hoe mahavita asa fanompoana tsika dia hoe za Jesosy efa nahavita an'izao tany fivadikanana izay moa no teny anazy hoe androany nahavita fivadikanana fa mba meo amin'izay valim-bavakako. Fa tsy ohatr'izay ilay izy. Tsy ohatr'izay ny fiarahantsika amin'Andriamanitra. Ny fiarahantsika amin'Andriamanitra tsy hoe vitako izay nitadavinao dia meo anao. Izay ilay ny zavatra nitenenina teo hoe tsy mba toy ny andrinan'ny jentilisa ozy izy. Ny ty amin'izao tontolo izao ny ohatr'izay. Vitako ny asa nampanaovinao anahy. Meo amin'izay ny tambiny. Ohatrohatr'izay daholy. Dia indraindray indraindray tsika ty anatin'ny efa ty anatin'ny fiarahana amin'ny Jesosy. Dia mbola izay ilay toe-tsaina irahantsika amin'Andriamanitra. Indraindray mbola izay ilay toe-tsaina irahantsika amin'ny Jesosy. Hoe Jesosy vitako amin'izay ary ny zavatra nampanaovinao anahy. Dia avy eo tsika mireklama ny tokony zavatra ifanaraka amin'iny na ilay zavatra efa andrasantsika hoe manana problème tsika sekoly mpamahana olana androany
dia efa tonga tany amin'ny sekoly andro amin'ny maraina fa androany Jesosy vao ao amin'izay ty olako ty indraindray mitady ohatr'izany ny fiarahantsika amin'Andriamanitra fa ny zavatra tadiavin'Andriamanitra amintsika vao dia nampianarina antsika tamin'ny herinandro hoe Andriamanitra mitady olona Andriamanitra ny fiombonana dia olona tadiavin'Andriamanitra ho fanehoana azy dia androany tsika hiala amin'izay fisainan'izay amin'ny fiarahana tsy ny zavatra fanaontsika ny amin'izao tontolo izao no entintsika ho amin'ny fanomponan'Andriamanitra tsy ny zavatra fanaontsika ny amin'izao tontolo izao hoe izao rangano fisainana lôjika amin'izao tontolo izao dia izay no entintsika amin'Andriamanitra tao anatin'ny fizarana dia nampianarin'i Jesosy hoe mijery ny bokin'ny Hosea mpaminany rehefa jerevana ny bokin'ny Hosea mpaminany io dia mpaminany zany efa lehibe zany tena mpanompon'Andriamanitra lehibe zany normal zany raha mireklame hoe tena zao ny zavatra tena ilaiko Jesosy ary ianarantsika lesona anankiray ihany koa momba n'ity hoe servir ty le servir eto zany raha ohatra ka ty mpaminany ty ny resahana le hoe servir an'Andriamanitra kory tsy hoe misy zavatra mpanaovina servisy asa atao hoe mitory tenina mizara hafatra na ohatra zany tsy izay le servisy raha le nataony Hosea teto fa obéissance fakatoavana an'izay Jesosy fakatoavana an'izay tenin'Andriamanitra tia no hita ty anatintsika dia izay no nahazo an'i Hosea tamin'izany fotoana inona moa nahazo an'i Hosea dia nataona an'Andriamanitra nanambady makorelona mialatsiny tonga dia ataoko amin'izay dia mazava tsara mpaminany izy fantakian'Andriamanitra taminy dia dala makorelona alainao vady vehivavy tranga zany ahoana ary ahoana natonga ny Hosea nanaiky an'io zavatra io mitapy ve Hosea Andriamanitra kosa raha manao zavatra tsy rariny ve normal ve zany zavatra takian'Andriamanitra zany normal ve hoe nahavita asa fanompona olona mpanomponao tena hoe manantanteraka ny fanomponao mitondra na titra ngeza be dia avy eo ataonao mandika ny teny hoe vehivavy janga alaina vady kanefa zay kay le obéissance zay le servir aloha zay voalohany indrindra ianao zany rehefa tsika zany rehefa hiaraka amin'Andriamanitra dia eo amin'izay le hoe donner sa vie raha mba normal le Hosea afaka mangataka hoe mba me vehivavy ohatr'zao zao kriterako nananana vehivavy virgine normal izy afaka mangataka an'izany fa nafoiny Hosea zay le nomeny Hosea ny amin'ny tenany ho fanehoana ny tenin'Andriamanitra ny amin'ny famondrampo ho fanehoana ny tenin'Andriamanitra ny amin'ny fitiavana ho fanehoana ny tenin'Andriamanitra ny amin'ny hoe inona ny sitrapon'Andriamanitra inona ny obéissance tadiavin'Andriamanitra inona ny tian'Andriamanitra iseho fa tsisy olona ohatr'izany ety amin'ity zao tontolo izao ty famondrampo fitiavana ny Hosea namboly fitiavana ohatrany hoe raha teo tamin'ny vanim-potoana gasy teo dia ohatrany hoe fitiavana vadinamboarina zany hoe tia ny ray aman-dreny manolotra an'le ty zany tokony ho vadinao dia nanaiky Hosea fa tao anatin'io dia naniry ny fitiavany an'le izy moa ny anara'le vadina Gomera naniry ny fitiavany an'i Gomera dia tao anatin'izay dia Gomera koa mbola nanonjana izay moa mampijangajanga anazy efa mba nampiakarin'le mpaminany lehibe lasa indray mbola niodina indray dia jerevo tsara fa tsy hoe ny zavatra nataony Hosea tsy hoe inty izy nataony Hosea tsy hoe za kosa Jesosy efa nakatoanao efa tena hoe nyserviranao efa napita ny afatra fa lasa Hosea efa lasa ratsy noho ny teo aloha le Gomera efa pira noho ny teo aloha satria efa sady lasa mpivarotena ny lasa andevo fa navoakany tsy Isaia fa Hosea navoakany Hosea ny vola tany aminy ny vidianana ny Gomera nanome izy namoaka an'izay tena hoe tao anatiny izy le zavatra navoaka
namoaka an'ilay izy tsy tao anatin'ny gongonona, namoaka an'ilay izy tsy tao anatin'ny fimenomena hoe zay veranga mbola alefanareo aty any dia mbola volako koa mbola ninona ohatr'izao. Fa tena nitanterahana, tena hoe naseho an'i Osea le karaktera tao amin'i Jesosy amin'ny namonjena natsy ianao, namonjena tsika sy ianao. Naseho an'i Osea, nalohan'i Osea ny vidiny ka nampidinya an'le vadiny tao an-trano indray. Zany hoe efa le Gomera zany olo efa tao an-trano dia lasa niodina dia nividiana indray. Fa ny toe-po tao anatin'izany ny tena ianarantsika. Ny toe-po tao anatin'izany ny tena jerevantsika hoe ny fankatoavan'ny Osea aloha voalohany indrindra izay le servira. Ny fankatoavan'ny Osea ny zavatra ohatrany hoe tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra nefa Andriamanitra no nampanao. Nampanina moa? No nampanao anazy. Zafa tompoko vetivety dia tao anatin'izany fankatoavan'ny Osea zany tsy ny exize ntsony Osea, tsisy resaka ntsony hoe efa ampy rangaha le servisy nataoko efa ampy le servisy nataoko tamin'ny fanekena anao, fa nanambady an'ny Gomera, nanambady an'le Makorela. Mety normal be, mety efa ampy tokoa ohatran'izany hoe zavatra tsy tena tsy fanao no natao. Fa teto mbola niproven'ny Osea nanome, niproven'ny Osea fa ainy koa mbola namono momba ny tenany, nanome an'izay tany aminazy ho an'le efa nampiakariny, ho an'ny Gomera le vadiny zany. Zay toe-po zay hoe ny tian'Andriamanitra ho hita ty anatintsika sy ianao. Tsy mionona fotsiny amin'ny tsy mionona fotsiny amin'ny servisy hoe ampy zay, za efa mpanompo. Tsy mionona fotsiny amin'ny titra hoe za efa izao na izao. Tsy mionona fotsiny amin'ny anarana hoe za efa tsona kristianina. Fa misy toy an'le zavatra nataon'i Jesosy. Et donner sa vie. Araka ny teneniko teo hoe najanona le hoe sa vie, fa azo tenenina hoe le donner sa vie nge mety tsy hoe tena hoe arabaky teny hoe tena hoe tonga martyr ianao hoe le donner sa vie, tsy hoe arabaky teny hoe tonga inona moa zany hoe tena hoe maty ohatry ny rasalama sy ny ohatrohatry zany ianao. Fa inona le fiainana eritreretintsika androany, inona le fiainana mety narovantsika androany, mety misy orgueil ve androany hoe za kosa rangaha tena tsy mahavita an'izany, fa za ve mba olona ohatr'izao. Fa ho fanehoana ny voninahitr'Andriamanitra, karaha izay ny takian'Andriamanitra aminao. Andavy itsika. Na ohatra hoe ho an'ny vadinao ao anatin'ny tokantranao dia ty tena efa zao, efa tena tsy izy intsony ty vadiko ty, fa tena avelako amin'izay. Tamin'ny malomona tao an-tanàna nisy témoignage ohatr'izay sotra tompo, fa teo Jesosy tsy tao aminay, tsy izay mivady. Sao dia hoe tao an-tanàna mantsy dia hoe andralindra zany izy mivady. Fa tao amin'ny cellule nisy anay zany dia tena mahafinaritra ny témoignage tonga tao hoe tena ohatrohatr'izay zany ny zavatra niseho. Dia izy miaraka izy mivady teo amin'ny pupitre teo dia fanokana nefa efa saika sara-dalana. Fa noho ny tenin'Andriamanitra dia mifampijoro teo izy mivady. Nahafinaritra be jery an'ilay izy miaraka nijoro teo izy mivady dia niseho teo ilay fitiavana tadiavintsika ho hita. Niseho teo ilay ohatran'ilay situation eto tena hoe mijoro ny ankiray tena hoe maneho an'ilay fitiavana. Dia ohatr'izay ny tadiavin'Andriamanitra amintsika. Le donner zany le fitiavana. Raha mitady Andriamanitra androany fanehoana fitiavana fa tsy mijanona eo amin'ny servisy fotsiny.
tsy mijanona eo amin'ny obéissance fotsiny. Vonona ve tsika ianao? Tsy fantatry hoe manoloana ny olana androany sao dia izay ny vahaolana. Manoloana ny olana tsy tsaray avy androany sao dia izay ny vahaolana. Sao dia faneho-pitiavana ny vahaolana. Tsy fantatry hoe mety misy olona avy any nananatrosana ohatr'izany. Sao dia faneho-pitiavana ny vahaolana. Na mety misy olona koa takiana vola. Faneho-pitiavana vahaolana izany daholo. Satria tsy tonga ianao hitaky an'ilay vola dia ao amin'izay raha ty ilay anina fa tsy mety tsona taonareo. Fa haneho-pitiavana izy. Rangatsika sy aloha mba hiaraka ry dia sao dia izay vahaolana an'ilay izy hoe mba metiny izy hoe ndao mba hiaraka hisakafo maraina vao maraina moa zao dia ary misy vary mana tsara be dia ndao hihinana vary aminahana ry aloha. Dia amin'izay mba ao afaka mifampiresaka tsara fa satria rehefa tonga dia vazavazaina voalohany izy tonga dia tapitra tsy eo dia na izy ary mety mitsoaka amin'izay amin'ny manaraka rehefa manino rehefa mifanena aminao. Fa manaraka izy mety n'ilay tia vary aminahana indray azo. Dia tonga dia rehefa ela mitoy eo fampiresana dia azonao volanao. Sady vahaolana izany ny faneho-pitiavana amin'ny fitakiana vola, ny vahaolana ny faneho-pitiavana amin'ny famelana vola, ny famelana tsosa sy ohatrohatr' izany. Dia mifona fa tsy tafajanona 10 minitra pasteur. Dia izay no ampianaran'ny tompo antsika androany amin'ilay hoe fanahafana an' Jesosy. Izay ny ampianaran'ny tompo antsika androany. Tato ato dia tena hoe taritin' Jesosy foana tsika. Tao amin'ilay hoe ny amin'ny momba ny amin'ny izy moa tao amin'ny sahedena. Rehefa napetraka tao sahedena ny olona dia niodina tamin'Andriamanitra. Nampianarin'ny Papa tamin'izay hoe le edena tsy mendrika ny olona tsy naka-to. Dia avy indray tsika mianatra ny ino moa zao? Mianatra ny any tany any amin'ny dezera. Mianatra ny any amin'ny dezera tsika amin'izao fotoana izao. Satria rehefa ao amin'ny dezera ny olona dia manino? Malaky mitady an'Andriamanitra. Malaky mitady fiombonana. Tao amin'ny sahedena dia tena tao anaty fiombonana ny olona. Tao Andriamanitra mifampiresaka tamin'ny direkta. Fa tsy mahatazona ny fiombonana ny sahedena. Tsy mahatazona ny fiombonana amin'Andriamanitra ny sahedena. Zany eto akory tsy miteny hoe tena hoe aloha mandalo dezera foana na ohatr'izany. Fa ny tenin'Andriamanitra miteny an'izay mihitsy koa nefany so ihany napahoriana. Hitandremako ny teninao. Dia androantsika mety karazana fahoriana ve? Le tondran'Andriamanitra ny Osea. Tsy fantatro. Anjarantsika na tsy hazavaina zany dia samy mahafantatra hoe komba kosa zany e. Fa nahatonga anazy marina tamin'ny fiombonana amin'Andriamanitra, nahatonga anazy marina tamin'ny fanaovana ny sitrapon'Andriamanitra. Dia vita ny anjaran'ny Osea. Dia efa lasa koa Jesosy. Dia tsisy nizaniza intsony andrasan'i Jesosy ho fanehoana an'izany fa tsy zasy ianao sisa. Mitady an'izay olo izay Andriamanitra iombonana aminy. Vonona ve tsika? Tsy rapitso tsy rehefa avy eo fa fanapahan-kevitra raisina zao. Fanekena akatoavina zao. Marina fa hoe rehefa tonga amin'ny fifadikan-na dia etsika mitondra mbavaka ny teny izay renesina rehetrarehetra. Fa raha misy tonga ny anatinao, misy tenin'Andriamanitra tonga ny anatintsika any, zao. Samby vavaka ve ianao? Samy teny ve tsika tsy raha hoe Jesosy raha mitady olona ianao androany ho fanehoana fitiavana. Raha mitady olona ianao androany ho amin'ny fisehoana izany hoe mpamindra fo izany. Ianao efa tsy ety amin'izao tontolo izao intsony. Osea koa efa navita ny anjarany. Fa misy hoe pasteur rado hoe vonona. Allo izany teneniko. Misy an'izay hoe vonona ety amin'izao tontolo izao. Ety eto Analakely androany, ety Madagasikara androany. Tsy hitako olona any Benin tsika na any Togo. Andriamanitra mety olona any ny ampananovany an'izany. Fa olona eto Analakely atao amin'ny trampokon'olona no tadiavin'Andriamanitra amin'izao ora sy fotoana izao ho fanehoana an'izany hoe mba mila hitan'ny olona midina amin'ny Shoprite sy ny karazany ao rehefa avy eo ho marina amin'izany. Mba mila mahita olona midina ao amin'ny Shoprite sy manodidina Analakely rehefa avy eo mba mahay maneho an'izany fitiavana izany. Tsy
fantatra hoe mety situation tsotra sa mety situation mafy ve le izy fa tadiavo Jesosy fotsiny hoe aseho antsika zany rehefa avy eo misy vonona ve dia tsika hitsangana rivavaka misy Jesosy fa mitady olona ianao a iombona aminao amin'ny teny a mitady olona ianao a iombona aminao amin'ny fiainana dia misaotra androany fa nisy teny nataonao tonga ary ny nanaiky izay hoe amen Jesosy ny fangatahanao tompo ho tanterahanay ny fangatahanao a izay tsy rarariavo izay manasika eto mitady hijoro izay manaiky izay hijoro amin'ny fitiavana manaiky izay hijoro amin'ny fanehoana famondram-po raha izany no ahitan'ny olona anao manaiky izay hijoro aneho fitiavana amin'ny manodidina anay manaiky izay hijoro amin'ny fankatoavana ny teninao mety ho sarotra amin'ny mankatò ny teninao mety hoentinao amin'ny teny sarotra izay fa androany izay nampianarinao a tena hoe hiservira hiobéir ary hanomeny aminay ho voninahitry narinao fa namasinao miaraka aminao izay eo ambany fitarianao zany rehetrarehetra zany a ary miombonao aminao ilay fotopoloboka izay antanterahany zavatra rehetra amin'ny anaran'i Jesosy a alleluia amen tiaka tsika andray ny mpanompon'Andriamanitra manaraka alleluia mbola eo mpitsanganantsika dia ndao hivavaka raha eo amin'ny anaran'i Jesosy misaotra anao zay misaotra ny amin'ny teny fiainana izay menao anay tena tsy tahaka ny nahatongavanay teto tokoa tompono mbola ivoahanay satria fantatray fa ilay fiainana be da be ny entinay mivoaka eto miaraka aminao fa tsy ho entinay rery mankasitraka Jesosy ny amin'ny teninao dia mbola mangataka izay fanamasina ambarao izay avy amin'ny ray ka hoentin'ny zanaka ary tanterahany fanamasina eto ho an'ny tsirairay avy dia mankasitraka rainy amin'izay fataonao sahady amin'ny anaran'i Jesosy amen mahazo toerana vetivety ary alleluia ao tsaritsika andro ny fanavaozana zao amen mila refondation mihitsy ny fiainantsika kristianina tsy ny zava-misy eto amin'ny firenena no manaitra anao dia tokony iza ny ovanina fa ianao mila miova anao sisy ny tenin'Andriamanitra za manaraka fanao zao tontolo zao fa miova fanavaozana ny saina nazay fa ny akaikinao io saitsika io hoe mila vaozina avele indray izy ny saiko hoe mila vaozina fa za tsy hijery ny sainao hoe amen lozatsika mijery ny sain'ny hafa dia inona saitsika havaozina fa ny saitsika mila vaozina amen amatarana ny sitrapon'Andriamanitra izay tsara sady akasitrahana no marina tapitra ny toriteny zarao ny refondation raha zarao nyzay tena mila fanavaozana ny fiainantsika tsiraray avy amen fanavaozana dia manomboka amin'ny tentsika olon'Andriamanitra raha ny oloko izay nantsoina amin'ny anarako no avy anetry tena voalohany indrindra aloha zany a ny takian'Andriamanitra amintsika dia ny fanetretena tsy mifanaovana ny tenantsika ho zavatra ary tsy mifanaovana hoe tsika ambonin'ny hafa dia ny hafa mila amboarina fa itsika no mila amboarina voalohany raha ny oloko izay natsoina amin'ny anarako no avy anetry tena ka hitady ny tavako ary hiala amin'ny ratsy fanao dia hiainao any an-danitra ka mila ny elony ary asitrana ny taniny ny tany a afaka hoe ty tany izay hitsahanao ty fa le tany dia toerana izay misy atsika mety ao atokantrano mety eo amin'ny fiarahamonina mety eo amin'ny toeram-piasana mety any am-piangonana sy any amin'izay toerana rehetra mety eo amin'ny firenena ihany koa fa matoa tsy sitrana ny ao atokantrano tsy sitrana ny any amin'ny firenena tsy sitrana mizatra tsy sitrana eo amin'ny tontolo manodidina atsika dia misy tsy fanetretena eo ary ozy izy mpanompon'Andriamanitra hoe mila fitiavana zany ny olona miseho azo zay dia tsy manana fitiavana hoe tena zany izy tsy possible ny olona manana fitiavana ka izy indray no hita fa le olona ho tiaviny no misongadina tsy zany ve alleluia ianao aloha tsy fihetsika ivelany fa toetra anaty aloha le toetra anaty mila vaozina tanteraka zay le tena refondation misy izy ten'Andriamanitra Korintiana 2:5-7
amin'ny anaran'i Jesosy. Ka raha misy olona ao amin'ny Kristy dia maninona ozy izy? Olom-bavao izy. Ozy izy ny ten'Andriamanitra hoe havaoziny isa-maraina amin'ny famindrapony. I Andriamanitra raha manavao reto isan'andro. Za le adala be iny aloha tsy ataoko hoe ianao fa za le adala be tena havaoziny tamin'ny maraina indray ny famindrapony. Izy raha manavao. Olom-bavao izy. Efa lasa zavatra taloha indro tonga olona vavao reto. Ianao zany androany maraina tsy ohatran'ny maly fa olona vavao. Mety hoe tsy nanavao ny fanoloran-tena ianao tamin'ny maraina, tsy nanao ilay vavaka, fa navaozina ianao matotongeto. Dia raiso izay fanavaozana izay, dia hiaino izay fanavaozana izay, dia ampiaro izay fanavaozana anao izay. Amen. Korintianina faharoa toko fahaefatra andimy fahaenina amby folo amin'ny anaran'i Jesosy. Ary tsy ketraka izahay, fa dia na dia mialevina aza ny toetra ivelany, dia havaozina isan'andro isan'andro kosa ny toetra anatiny. Tsara ianao raha ohatra ka tsara ivelany. Tsy maninona izany, tsy fahotanana hoe tsara ivelany mba mibango volo. Tasona mibaroko ny anahy. Mba mibango volo dia na manao brochine mety. Manamboatra tarehy mety. Manao akanjo madio mety. Fa ny important dia ny fahadiovana ao anaty aloha. Ny ao anaty aloha, havaozina isan'andro kosa ny toetray anatiny. Amen. Kolosianina toko 7:10. Ary efa nitafianareo ny toetra vavao izay havaozina ho amin'ny fahalalana tsara arak'izay endrika nahary azy. Amin'ny teny vahiny izy dia hoe et ayant revêtu le nouvel homme qui est renouvelé en connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Matoa ianao havaozina dia tsy hitovy amin'ny olo-kafa. Mety manana ianao zao ao an-tsainao dia misy olona idéalisenao be mitsy. Ianry tiako ny mindset, nalaza izay mindset zay tato ato. Tena miangavy mindset-ny Jesosy ny tena tsara. Dia andao izy hoe mitovy amin'le endrika n'le nahary azy. Raha ianao zany ho havaozina dia tsy ho havaozina amin'ny endrika ivelany fa ho havaozina hitovy endrika amin'Andriamanitra le nahary ianao. Dia ohatrà azy mihitsy ianao. Amen. Misy ianao hoe za ve dia ohatrà anazy zao poziko zao? Ie. Afaka confirmeny zany. Fanavaozana mitoetra anaty mazava ho azy voalohany indrindra dia tsy maintsy mandalo fahaterahana indray. Olona efa nateraka indray izay vao afaka miavao. Jaonina toko 7:7 amin'ny anaran'i Jesosy. Jesosy namalaka nanao taminy hoe lazaiko aminareo marina dia marina tokoa raha tsy hateraka indray ny olona dia tsy mahazo mahita ny fanjakan'Andriamanitra. Mila tena ao amin'i Jesosy aloha tsika. Mila miavao ny fiainantsika. Raha tianao hiova zany ny fiainanao, raha tsy hoe afa-po ianao, izay nga tsy fantatro. Mety afa-potsika ny anazy ao mety tena mety tsisy problema. Na ny olona rehetra tia ny vola feno, tsy haiko koa inona ny asa mandeha tsara. Zay le izy ara-baina ianao. Fa raha mbola misy kely tsy mety dia raha za ianao mitady an'i Jesosy. Raha za ianao manaiky ho havaozina. Amen. Tsy maintsy ateraka avy any ambony ianao. Conception avy any ambony tokony hijoroanao androany. Amen. Zavatra rehetra misy aty ambony tany azo atrehana daholo. Fa tadidio. Fanao efa mandresy ianao. Amen. Ny antony mahatonga ny olona ny kivy dia tsy fantany hoe afaka ny andresy izy. Inona mahatonga ny olona mitanondrika? Zao tadidio rehefa mitanondrika ianao dia mienjana le ato. Tsisy mahatsapa amin'izany ve tsika? Raha vao mitanondrika dia ohatra fandrirotra be le ato ananaty, tsy aloha mitraka foana. Dia rehefa misy zavatra mitranga dia fantary mialoha hoe efa resy io. Ny fahavalo ary efa resy. Alleluia. Tamin'ny fotoan'andro efa niran'Andriamanitra Ezekiel, satria zanak'Israely tena mpiodina be mihitsy. Dia efa niran'Andriamanitra Ezekiel dia zao ny nafaran'Andriamanitra ny Ezekiel amin'ny
toko fahenina amin'ny telopolo andiny fahenina amby roapolo amin'ny anaran'i Jesosy hoe aromeko fo vaovao ianareo izy fa na vaovao no ataoko ao anatinareo ary esoriko amin'ny nofonareo ny fo vato ka omeko fo nofo ianareo. Andimy fafito amby roapolo ary ny fanahiko no ataoko ao anatinareo ka tonga anareo handeha araka ny lalako sy hitandrina ny fitsipiko aranaraka azy. Amen. Ny olona no avaozina dia olona manaraka ny fandaminana avy any ambony. Tsy fanarahanao ny fandaminan'ny tany ilaina ny manara-dalàna fa voalohany indrindra aloha ny zanak'Andriamanitra dia ny fanekena ny fandaminana avy any an-danitra, avy any amin'Andriamanitra. Amen. Satria hozy izy ny ten'Andriamanitra ka tsao aloha fanjakako sy ny fanamarinako. Ka tsao aloha ilay miinterese an'Andriamanitra. Azakatsahana miinterese ny olona be da be manodidina anao. Azakatsahana miinterese ny mety vahoaka. Azakatsahana izay mety miinterese an'izay karazana génération. Fa katsao izay miinterese an'Andriamanitra. Manomboka androany tsika mila miova ny fomba fijerintsika sy ny fomba fisainantsika. Amen. Satria lasa entin'ny rivotry n'izao tontolo izao dia lasa ianao tsy afaka miavao intsony fa manaraka n'ilay rivotry n'izao tontolo izao. Dia ketraka ianao rehefa mahare vaovao hoe zao ny zava-misy. Ketraka ianao rehefa tantarain'ny olona hoe zao ny hovadanao io. Nefa zavatra hafa mety ao andohan'ilay tantara. Fa ianao efa mahafantatra hoe zao ny fahamarinana. Ny aloha ny an'Andriamanitra, ny fanjakany aloha dia ny zavatra rehetra mitoy ho azy, mandresy ho azy. Amen. Fa mahana olana androany mivahany olana amin'ny anaran'i Jesosy. Tsy tendu intsony ianao manomboka androany. Tsy miondrika intsony ianao manomboka androany. Tsy kivy intsony ianao manomboka androany. Zangano ny tanan'izay tena hoe za kivy foana. Eny ary, tsisy kivitsika. Tsisy kivitsika. Tsisy nanangan-tanana teo. Aza mandaingy. Alléluia. Fanavaozana dia famonoana ny natiora taloha. Anana natiora vaovao amin'Andriamanitra. Maty aloha vao hatsangana. Maty ny amin'ny tena aloha. Maty ny amin'ny toetra taloha. Maty ny amin'ny fahazarana rehetrarehetra. Zay vao afaka ny avaozana hitsangana indray. Inona ny maha ianao anao dia ianao afaka mamaly ao an-tsainao. Za zao mahazahany za dia za ohatr' zao, za ohatr' zao. Za ny lamatoa ao an-trano dia izay teneniko dia arahany rehetrarehetra. Za ny faralahy ao an-trano dia za ilay mivanitika tsy mivakin'ora eny foana. Za ny vaviaiva ao an-trano dia za ilay mpanelin-gelona fotsiny. Mialatsiny afa tsy hoe sao dia misy ao anatin'izay dia hoe tena za zay fa mba hasendra mba tonga ao am-bava fotsiny ilay izy. Fa matoa voateny zany dia mizatra tian'Andriamanitra ambara. Tsy ilay maha ianao anao fa mila vonoana aloha iny. Tsy vonoana amin'ny antsy fa vonoana amin'ny tenany teny izay ambaran'Andriamanitra. Amen. Romanina toko fahenina andininy faefatra amin'ny anaran'i Jesosy koa niara-nalevina tamin'ny batisa ho amin'ny fahafatesany sika mba ho tahaka ny nananganana ny Kristy tamin'ny maty tamin'ny voninahitry ny ray no andehanantsika kosa amin'ny fiaina vaovao. Amen. Manomboka androany izay miala eto zany dia fijoroana vaovao. Fihevitra vaovao. Fitsiky vaovao. Tarehy vaovao. Ara-panahy zany. Fa afaka mandeha ianao rehefa avy eo midina tsy amin'ny coiffure sy beauté dia asy fond de teint izay tianao. Tsy maninona. Fa ny atao anaty aloha ny vaovao. Amen. Amen. Tain'Andriamanitra ianao. Fa navaozanao ny ao anatinao mampahazo ny fanahy masina hiasa. Rehefa miavao ny ao anatinao dia mahazo aina koa ny fanahy masina. Dia rehefa mahazo aina ny fanahy masina dia manome tolo-tsainanao izy. Dia manome toro-hevitra aminao amin'izay izy hoe zao ary ataovy amin'izay. Zay ilay lazaiko teny am-piandohana hoe na ny ao an-tokantrano na ny eny anivon'ny fiarahamonina na any am-piasana na any am-pandraharahana na eto amin'ny firenena dia maneke aloha tarihan'ny fanahy masina. Tsy tarihan'ny gazety ianao na tarihan'ny Facebook fa tarihan'ny fanahy masina.
Sareo tsy mandainga mihitsy ny gazety, Facebook tsy mandainga mihitsy. Raha hozisy anao ireo milaza marina dia arao. Fa raha sendra misy diso ray fotsiny ao anatin'ireo dia aza manaraka. Ray fotsiny. Mba hitenenana hoe tsy avy amin'Andriamanitra ny zavatra mety hitanao sy renao sy fantatrao amin'ny alalany ireny. Mila mitandrina be tsika satria ao anatiny resahantsika androany. Tsy le hita ivelany sy fihetsika ivelany fa ny ao anaty fondation lalina ao anatintsika tsirairay avy. Isaia 11:2 amin'ny anaran'i Jesosy, ary ny fanahin'i Jehovah hitoetra ao aminy dia ny fanahin'ny fahendrena sy ny fahazavan-tsaina, ny fanahin'ny fanoloran-tsaina sy ny faherezana, ny fanahin'ny fahalalana sy ny fahatahorana an' Jehovah. Inona ny tian'Andriamanitra ambara amintsika? Afaka mahay be tsika amin'ny alalan'ny fanampian'ny fanamasina. Afaka manana fahendrena tsara tsika amin'ny fahatahorana, amin'ny fiarahana amin'ny fanamasina. Fanambara ny farany eto dia hoe fanahy ny fahatahorana an' Jehovah. Ao anatin'ny zavatra rehetrarehetra zay iaiganao dia ataovy azo antoka fa matahotra an'Andriamanitra ianao eo mpanaovana an'ilay izy. Dikan'izany zavatra kasitrahan'Andriamanitra ilay ataonao fa tsy sanatria zavatra mifanohitra amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Raha mahira-tsaina ianao ary tsika reto ao anatin'izay daholo, intelligent daholo tsika. Amen. Ohatran'ny tsy resy lahatra. Sa misy ao an-dalany maha-intelligent? Tsy maninona, mbola mianatra. Fa rehefa avy eo farano amin'ny hoe fahatahorana an'Andriamanitra. Alleloia. Zay sy ny tenin'Andriamanitra ohabolana toko 4:7. Ny anaran'i Jesosy ny fony olona mihevitra tsara ny alehany, fa Jehovah ihany ny malavorary ny diany. Amen. Afaka misaina zavatra rehetrarehetra ataontsika ary tokony isaina ihany koa, fa tsy hoe miandry fotsiny. Misaina dia manatanteraka dia mametraka eo am-pelatanan'Andriamanitra izay zavatra tokony hatrehina sy atao, dia avy eo izy ny mahalavorary ny diantsika. Amen. Fa tsy entiny ny hafanam-po, tsy entiny fihetseham-po. Tao anatin'ny vondrom-bavaka izay nataonao imaly dia tena nanaitra anahy kely ilay hoe tena ny Andriamanitra ao tsy Andriamanitra ny fihetseham-po. Tsy miandry fihetseham-po izy, tsy miandry sentiment izy, fa miandry fo izy. Amen. Le fo ny andrasany fa tsy le fo mihetsiketsiky, fa le fo ho anazy. Tsy le fo mora mitomany, tsy le fo mora kivy, tsy le fo... Ona sisy ten'Andriamanitra tandremo ny fonareo maninona ozy izy? Mihoatra no izay rehetra tokony tandremana. Misy dikany zany satria avy ao moa ny avian'ny aina. Fa le fonao mora mihetsika io, noho ny atao manodidina anao, noho ny zava-misy izay mety manodidina anao. Tandremo. Pajaka voalohany toko 7:7 amin'ny anaran'i Jesosy. Ka omeo mpanomponao saina malady, hoentiko mitsara ny olonao, ahaizako manavaka ny soa sy ny ratsy, fa iza moa ny mahay mitsara izao olona betsaka izao. Mamaky an'io tenin'Andriamanitra ao dia ohatra ny mahatsiaro ny andraikitry ny olona tsirairay. Manana andraikitra ve ianao eo anivon'ny fiarahamonina, eo anivon'ny firenena, eo amin'ny tokantranonao. Zavatra voalohany tokony angatahanao amin'Andriamanitra dia manana an'io zavatra nangatahana io hoe meo aho. Zavatra nataon'ny Solomona io, efa nangataka izy tsy hoe meo aho, fahafahako mangoroka rena, fahafahako mampandroso ny firenena arak'izay atao, arak'izay izy. Fa ny zavatra nangatahany dia fahendrena. Meo aho izy ny fahendrena. Saina malady, hoentiko mitsara ny olonao, ahaizako manavaka ny soa sy ny ratsy. Raha vao tsy avaozina ianao anatinao ka tsy miainga avy amin'Andriamanitra dia tsy hainao ny manavaka ny soa sy ny ratsy. Aleo azavo izay resaka izay. Rehefa tsy ao anatinao ny fiombonana amin'Andriamanitra ka tsy vonona ianao hanavao ny momba anao, dia tsy manana n'ilay esprit de discernement anao ilazana hoe ty ve tsara sa ty ratsy. Amarana anazy alohan'ny akaram-panompon'Andriamanitra dia izao.
Levitikos 20:20 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary aza manaraka fanao amin'ny firenena izay horoahako eo anoloanareo. Fa nanao izany rehetra izany izy ka dia alako. Feon'Andriamanitra tsy feon'ny vahoaka. Ny feon'Andriamanitra tsy feon'ny olona izay mahomby amin'ny fahitanao azy ivelany. Ny feon'Andriamanitra sy ny sitrapon'Andriamanitra sy ny fihevitr'Andriamanitra tsy arak'izay mety fahombiaza amin'ny firenena anankiray. Fa ny feon'Andriamanitra dia miditra any anatin'ny fon'ny olona tsirairay avy. Dia rehefa miditra anatin'ny fon'ny olona tsirairay avy ny zavatra tian'Andriamanitra atao dia iny olona iny mamoaka ny voninahiny. Fa tsy zavatra hafa, tsy firenena hafa. Mila miomana antsika satria ity tany izay hitsahantsika ity dia ho zisy ny ten'Andriamanitra miaratsy. Tsy hatsara zany io. Tsy confession zany fa fahamarinana ao anatin'ny Baiboly. Ka rehefa miaratsy ilay izy dia inona no tokony ataontsika? Tsika no irahan'Andriamanitra ampiseho ny fahatsaran'Andriamanitra. Amen. Raha mety ianao dao tsika hitsangana dia mba ho isan'izany ampiseho ny fahatsaran'Andriamanitra izany ilay olona no avaozina androany iray amin'ny anaran'i Jesosy. Misaotra anao izay tompo. Misaotra anao izay fa tiana ho avaozina tokoa ny atao anatinay. Aoka izay tsirairay avy any anaty lalinay ihany tompo mba anaiko ho avaozina. Tena tsinitsininy izay ary tsy mahefa na inona iny izay raha tsy eo ianao dia aoka hiavao tanteraka tompony ao anatinay tsirairay avy mba ho voninahitra ny anaranao rery ihany. Tsy noho ny amin'ny olona fa noho anao tompo. Ny anaran'i Jesosy. Amen. Ataontsika hitehaka mafy andraisantsika mpanompon'Andriamanitra manaraka. Alléluia. Mirabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy. Ataontsika mbola tena angataka fa feno fanahy masina hatrany ary tena hoe ametraka ny fotoana toy amin'ny fotoana eo am-pelantanany. Sandrato vavaka ao Jesosy eo. Misaotra anao indrindra izay ny amin'izao fotoana izao. Ary tena misaotra amin'ny famindram-ponao Jesosy amin'ny tsy fahatanterahana rehetra. Misaotra anao indrindra ihany koa amin'ny fandaminana. Mangataka ny fahafenonao hatrany izay fanahy masina. Mba hamora ahazo ny teny izay izay teny ho zaraina. Ary na ny tenako izay hizara ihany koa dia tena mila anao mba ahaizako hizara izany araka sitraponao. Mankasitraka tompo amin'ny anaranao Jesosy. Amen. Mahazo toerana tompoko. Alléluia. Hizara fijoroana vavolombelona ho antsika vetivety dia sady ao anatin'izany tsika tena hoe andray hizara ihany koa tena hoe fampianarana. Amen. Sekoly mamaha olana androany. Raha resaka olana tsika dia mino mety hoe misy manana olana betsaka tonga eto androany. Fa tsy tena hoe amen. Le fijoroana vavolombelona entiko anao mino fa hampahery anao anatin'izay olana lalovanao izay. Amen. Tamin'ny voalohany na eno an'ity tenin'Andriamanitra ity foana tamin'izany. Le hoe misaotra amin'ny fanahy masina satria tena hoe mampiasa ny mpanompony avy izy. Le nitenen'ny pasteur teo le hoe katsao aloha ny fanjakan'Andriamanitra dia hanampy anao ny zavatra rehetra. Amen. Dia tao anatin'izany tsy takatro tsara le izy fa mieritreritra hoe le fikatsahana le fanjakan'Andriamanitra dia mety hoe hivavaka be mety hoe hanao izay mety hafinaritra an'Andriamanitra rehetra. Fa ao anatin'izany ihany koa nefa dia nieritreritra hoe mila miasa mafy koa ahako. Mila tena hoe hamahany olana izay hatrehako isan'andro. Azontsika ilay izy. Fa tena hoe tao anatin'ny fiombonana tena nampianarin' Jesosy an'ilay tena dikan'ilay hoe katsao aloha ny fanjakan'Andriamanitra. Alléluia. Taloha izay tonga dia ilay fijoroana vavolombelona no zaraiko aminao.
taloha izay dia tena hoe niasa tao anatin'ny tontolon'ny akoho sy ny atody. Dia nieritreritra hoe fahaizana miompy akoho sy ny fananana atody be dia be dia mety hoe atafavoaka ao anatin'ny olana arabola ohatra. Dia natao ny asa. Saingy izao, ohatrany hoe ilay asa ny priorité, satria ianao izany hoe te tafavoaka, te mba hitovy amin'ny hoe mba tena hoe mba tafavoaka mba hanana e. Azontsika ilay izy e. Dia adinidino ilay fanjakan'Andriamanitra. Ohatrany hoe indraindray ara ohatrany hoe tokony hamonjy sekoly, fa ohatrany hamevanana ilay izy. Dia lasa ohatrany hoe andeha hiasa aloha. Aleo aloha miasa dia rehefa tafita avy eo dia afaka mizara mora amin'izay. Fa tena tsy izay kay ny sitrapon'Andriamanitra. Satria ilay tena rehefa miasa tsika raha vao ilay asa ny eo no priorité amintsika, dia tena tanteraka ilay ten'Andriamanitra ilay hoe miasa fatratra sy mavesatra entana. Ary tena hoe mirotoroto, mitotototo, raha izay no tena mahalaza anazy. Tena mitotototo tokoa. Satria indraindray tena hoe misy fotoana milivre atody izany ianao, mamonjy ilay fotoana, indraindray tsy ampy ilay atody, indraindray mitandrina, sao dia vaky ny atody. Mitotototo e, ary tena navesatra entana. Dia teo amin'izay tena nisy fotoana nanapa-kevitra. Ary tena hoe hitanareo tsy mahazo tombony akory raha ao anatin'ilay izy. Fa raha misy ary ny tombony, indraindray maty ilay akoho. Indraindray misy problème isan-karazany tonga foana. Dia tena misy fotoana amin'izay tena hoe mipetraka aloha tena Jesosy hajanoko ity, izao tokoa ve ny tena tokony ho izy. Teo amin'izay vao tena hoe niraisiko ilay tenin'Andriamanitra ilay hoe manatona aty amiko izy. Ianareo izay miasa fatratra sy mavesatra entana. Fa izany hanome ianareo fitsaharana. Toy izay Jesosy tsy hanao an'ity intsony, nisy fotoana tonga dia nanapa-kevitra amin'izay. Hajanoko ity fa tena miasa fatratra tokoa ary mitotototo tsy vitako intsony izay tena na fifandraisana indraindray rehefa reraka tsika ao anatin'ny asa dia tonga dia valaka e. Araka ny tena hoe tonga dia mahazava azy. Na indraindray raha mivavaka ary indraindray ohatrany hoe zarizary tsotsiny satria ianao vizaka, mitotototo ianao. Nefa tsisy valiny akory. Dia teo amin'izay nampianarin'Andriamanitra amin'izay, nampianarin' Jesosy indray misy an'ilay Matthieu 9. Matthieu 9:7-10. Mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe aza miariariana ho anareo ety an-tany izay misy kalalao sy arafesina manimba sady misy mpangalatra manamy trano sy mangalatra, fa miariariana ho anareo any an-danitra izay tsy misy kalalao na arafesina manimba sady tsy misy mpangalatra manamy trano na mangalatra, fa izay toerany arenao dia ho any koa ny fonao. Amen. Tsapako be io ten'Andriamanitra satria tena tonga dia nitsapa taminah hoe tsy any amin'ilay fiariana, tsy any amin'ilay fihazakazaka, tsy any amin'ilay asa eritreretiko. Le hoe amoriko harena ilaiko izao ilay izy kay. Fa teny hoe alao ilay harena, io teneny hoe harena any an-danitra. Dia teo tena hoe nandinika ny fiainako amin'izay Jesosy. Zaho ty tokoa moa inona amin'izay no tena tokony ataoko ary. Dia nandinika ny ten'Andriamanitra dia avy eo nahita nyty amin'izay indray hoe tsy misy olona eo amin'ilay 5:4, tsy misy olona mahay manompotompo roa izy fa ny anankiray ho alany ary ny anankiray ho tiany, na ny anankiray ho ombany ary ny anankiray ho amavoniny. Tsy mahay manompo an'Andriamanitra sy mamoana ianareo. Dia teo amin'izay tena tonga izay dia tsapako hoe tian'Andriamanitra nompo anazy amin'izay. Tena misy antsoka moa atao anatiko fa ohatrany hoe dia leseko ilay isabola ilay olako ny eritreretiko ilay hatafitana sy ilay asa tany ny mpanjiniko. Teo amin'izay vao tena fona tamin'i Jesosy hajanoko daholo ity. Nisy fahatiantoka atao ary teneniko anareo fa misy tena hoe olona mandray an'ilay atody tsisy vola avy eo tazom'ilay olona any ary tsy azonao intsony iny mandraky ny androany. Dia tenenao amanaiky fotsiny hoe Jesosy velao any ary tena inona amin'izay raha ilay harena ilay teneninao ilay eto ilay harena maharitra ilay tsy lany kalalao, ilay ty tsy mety hoe mety azony mpangalatra iny dia lany, ilay mety ritra vetivety ity. Dia miverinao, dia mitoizantsika amin'izay ilay izy
ato amin'le toko fa ao arinan'io aloha ny elanelany ao dia misy an'le ten'Andriamanitra le hoe nahoanareo manahy amin'ny fitafianareo, nahoanareo manahy amin'le sakafo hoaninareo, nahoanareo manahy be dia be hozy izy Andriamanitra. Mampanontany tena zany izy manino tsika manahy foana, manahy amin'le olana hoe inona no ataoko hamahako an'le olana androany ity, inona no hoaninay rahampitso, inona no zavatra pahena amin'ny zavatra be dia be. Nefa hozy izy Andriamanitra hoe na anarany ianao tsisy vahaolana ho azonao zao dia izao, tsy ilay fanahiana mihitsy mitondra ny solution. Amen. Fa ninona? Fakanesanao amin'Andriamanitra dia ilay fiombonana aminazy, fiombonana amin'i Jesosy. Rehefa amin'i Jesosy tsika dia amin'izay tena atorony hoe zao no izy, zao no izy. Taony hoe tohizantsika ilay noany amin'izay ozy izy hoe dia aza manary ianareo ozy izy ka manao hoe inona no hanay na inona no sotronay na inona no tafianay. Fa izany rehetra izany ozy izy dia katsahany jentilisa fatratra. Fa fantatry ny rainareo izay any an-danitra fa tokony anareo izany rehetra izany. Fa katsao aloha ny fanjakany sy ny fahamarinany dia hanampy anareo izay rehetra izany rehetra izany. Dia ao amin'izay nandinika aloha hoe inona amin'izay ilay katsahana ny fanjakana. Tsy efa mivavaka ve zaho a Jesosy? Tsy efa tena hoe mba miezaka no masimasina ve? Aika tsy ampy reto izay fa ilay tena ilay mikatsaka tiany Jesosy teneny eto asa io. Io ilay asa andrasany atsika rehetra io, asa sina ataontsika io. Inona ilay fanjakan'Andriamanitra? Izany fanjakana izany atsika tsara ny misy fanjakana koa eto amin'ny firenentsika. Misy filoha ao, misy roi ao. Dia ny fanjakan'Andriamanitra Jesosy ny roi ao. Ary ny tompony ataoko hoe tsy haiko ny mpitantana ny gouvernement dia ny fanahy masina. Ndao tsika hiasa ho an'i Jesosy. Ao ny tena hoe misy an'ilay harena maharitra sy ilay tena hoe tsy laninao izany. Amen. Teo amin'izay inona raha ho zany no tianao ataoko? Dia teo anampianariny hoe ilay fanjakan'Andriamanitra kay tena mila hitariny eo ilay mampafantatra ny olona ny fanjakan'ny lanitra. Tsy mitovy ny fanjakan'ny lanitra sy ny fanjakan'Andriamanitra. Fanjakan'ny lanitra ilay toeran'Andriamanitra. Fa ny fanjakan'Andriamanitra ireo didy sy tsipika sy lalàna rehetra apetrak'Andriamanitra izay tokony ho fantatsika ary tokony ho zaraintsika adiditsika hikatsaka an'izany ampahafantatra izany amin'ny olona rehetra. Amen. Dia ampahafantatra ny olona ozy izy Jesosy efa ho avy ny fanjakan'ny lanitra, mibebay ianareo ozy izy any amin'ny 4-17 mibebay ianareo izy efa akaiky ny fanjakan'ny lanitra. Aza variana amin'ny asa tsony. Amen. Jerentsika ilay ao amin'ny Matthieu 25. Ao amin'ny Matthieu 25 dia misy an'ilay hoe amin'ny anaran'i Jesosy fanoharana an'ilay fanjakan'ny lanitra ity. Misy fanoharana maromaro fa ity voalohany ity ny raisiko aloha ilay hoe haintsika tsara io. Ary amin'izany ozy ilay fanjakan'ny lanitra dia tahaka an'ilay virginy 10. Ilay 10 adala dia ilay 10 hendry. Haintsika tsara ny tantaran'io. Fa ilay 10 hendry natoro ozy izy. Ilay endrikendriky toromaso io inona ozy izy nareo? Ataony devoly matoritorontsika. Tsy mahatadita efa ho avy tokoa ilay fanjakan'ny lanitra. Ataony matoritory, variantsika amin'ny asa, amin'ny raharaha rehetra, araka ny nofontsika izay mampetipety an'io nofontsika io. Fa tsy misaisay dia indraindray rehefa variana amin'izay tsika dia lasa maty ilay fanilo ozy izy. Lasa mitsilopilopy. Nefa raha tonga tampoka mpampiakatra dia ahoana? Azontsika ilay izy. Ataony devoly tena be problème dia hifantoka amin'ny problème. Fa andaontsika reto tena hifantoka amin'ilay fanjakan'ny lanitra amin'izay. Dia hikatsaka an'ilay fanjakan'Andriamanitra. Amen. Hizaran'io fanjakan'Andriamanitra io amin'ny olona rehetra hoe andao hiasa amin'ny Jesosy io ny ilay asa. Tena hoe mila. Andriamanitra koa manana olana. Ny olan'Andriamanitra dia ho tafiditra amin'ny fanjakan'ny lanitra io ve tsika ianao? Izy avy no tafiditra ao. Dia hampiasantsika izy. Nomeny talenta tsika ao aririnao. Ao amin'ny 7:12. Lava be io. Nomeny talenta tsika nataony endrika io izy. Nomeny talenta anankiray, nomeny talenta 2, nomeny talenta 10. Miandry antsika Jesosy hampiasa an'ireo talenta ireo.
Mila fantatritsika antanitsika amin'ny fanahy masina hoe inona ilay talenta ameny ahy. Mety hoe talenta asa no mety eritreretintsika an'io, fa indrindrindrindra ihany koa talenta ho ampiasaina ao amin'ny fanjakan'ny lanitra. Anitarana an'ilay ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra, anitarana ny fanjakan'ny lanitra. Amen. Fantatrao ve mety mahay mihira ianao? Ampiasao ny talentanao manao évangélisation amin'ny hira. Mety hoe manana talenta mampianatra ianao, ampiasao ilay izy. Ampahafantarao ny olona ny fanjakan'Andriamanitra. Amen. Ary manana talenta daholo tsika rehetra hoe na ny tanora ary. Halleloja. Ahoana ny ampiasantsika an'izany? Ahoana ny asa ao amin'Andriamanitra izany? Raha ny toeram-piasana ianao, zara ao ampiasana. Ampiara-miasa rehefa misy ny fotoana kely, ampahafantariny izany fiombonana amin'ny Jesosy izany. Ampahafantariny ny fanjakana ny lanitra. Misy izany, misy olona tena tsy mino an'izany, betsaka ny olona tsy mino an'izany. Any ampianarana indray ianao. Ampianarina ihany koa ny ankizy hiombona amin'ny Jesosy. Ampianarina ny ankizy hafantatra ny sitrapon'Andriamanitra rehetra dia fanjakan'Andriamanitra. Na mivarotra ianao, misy foana ny opportunité reto. Ary izay ilay asa andrasan'Andriamanitra antsika. Manao évangélisation, tsika aza miandry hoe any am-piangonana ihany izany vao hanao an'izany. Hoe roviana vao hisy évangélisation any amin'ny roviana indray vao hisy évangélisation, fa miandry antsika foana Andriamanitra isan'andro isan'andro. Dia mifanahy masina mitarika antsika hoe ndany ianao mankary, ndany ianao mankaty. Amen. Ary ty ny amaranako anazy. Teo amin'izay vao tena hoe nanenina tamin'i Jesosy, Jesosy ny sekoly be dia be ny raha teko taloha tokony hanao sekoly tsy nanao aho, ohatrany hoe tsy nataoko prioritaire ilay izy. Dia nanenina tena mifona tamin'i Jesosy hajango daholo ny zavatra rehetra tena hifantoka aminao. Dia hanomboka hianatra ny teninao, hieno an'ireo fampianarana rehetra izay zarain'ireo namako, ireo raiko. Dia teo vao nanomboka an'izay tena nisy amin'izay tena amin'izay tatao anatiko. Te hizara an'ilay fanjakan'Andriamanitra, te hampafantatra ny olona ny fanjakan'ny lanitra. Amen. Dia nanomboka amin'izay tsy niandry hoe tena hoe mbola hahay tenin'Andriamanitra betsaka, fa natomboko fotsiny ilay izy. Tonga amin'izay mety tsy nahita tanàna ireo tany amin'ny sekoly taloha fa izao efa eto. Saorako an'i Jesosy. Ary hanenjika an'izay hoe tsy vitako rehetra. Dia mampahery ny olona amin'ny fijoroana vavolombeloko ihany. Tsy miandry ilay mahay tenin'Andriamanitra ho fa amin'ny fijoroana vavolombelona eo amin'ny fiainanao dia afaka ny hampahery olona marobe. Amen. Dia ina hozy izy nareo no nanomboka nanao an'izay amin'izay dia tena tamin'ny fomba tsy takatry ny saiko. Izany hoe mety vola, mety hoe ny riko ho azo tao anatin'ny tsy fantatro 5 taona na tao anatin'ny asako nandritra 4 taona. Tena tao anatin'ny andro anankiray izay tsy napoziko ary olona tsy fantatro. Fa tany mivadika izy aloha no niteny. Ohatrany tonga dia mahafantatra be anao izany ilay olona. Izy fantatrao nga teo izy ilay vadiko, tsy fantatro io nefa io izy hampanao zavatra aminao. Eve eo dia niandry dia inona izany Jesosy? Noho tsy tena hoe najango daholo ilay asako ilay tsy antsony fa tena hoe andeha anarina rehefa misy ny sekoly hoe torinao dia ndao. Taloha kelin'izay dia tena hoe nisy asa nasian'i Jesosy nataoko. Nitory tena hoe fahamarinana kely izay. Fa nangatakandro aloha tamin'izy fotoana niandry fotoana napety. Dia noho ny avy eo tena hoe noho ny tena hoe tonga tokoa izay fotoana izay fantatra hoe nakasitrahan'Andriamanitra ilay izy dia nomeny an'ity cadeau tsara be ity io asa ny teneniko anao io. Izay hoe nikasihan'Andriamanitra tany ilay olona dia niantso dia nampanao zavatra ary ny volany eritreretiko ho azy tao anatin'ny 4 taona niasana tao anatin'io tamin'io ramatoa anankiray io no azoko ilay izy. Izay tena hoe voninahitra ao an'Andriamanitra. Tsara loatra reto Jesosy. Tena hoe ndao tsika hatsapan'izany tena hoe asany ao amina izy ny tena mpampiasa tsara indrindra. Raha hiasa tena hoe amin'ny eritreritsikitsika sy amin'ny fahaizantsika sy amin'ny hoe tena hoe hiasa ianao dia hoe ilay ho anao. Hoe mba amin'izay mba metimety, mba amin'izay mba afaka anao vakansy an'izanako, amin'izay mba tena hoe mba manana izay ananan'ny olona tsy hany ilay izy. Hoy izy koa Andriamanitra manome fanoharana izy hoe fanjakan'ny lanitra izy dia taka an'ilay olona nahita ilay vatosoa sarobidy. Dia namaritra ny fananany rehetra izy izany hoe fananana. Fa namidiny daholo ilay fananana dia nividianana eny io. Izay mahatonga an'Andriamanitra misy olantsika tsy tian'Andriamanitra tena hoe ao amin'ny vola loatra ny fatoantsika. Amen. Manjary lasa hanompo ny devolontsika, hanompo amin'ny mamontsika dia ho delese Andriamanitra. Fa ndao tena hanompo an'Andriamanitra. Hikatsaka alohan'izany ilay hoe fanjakan'Andriamanitra izany dia hanaraka daholo ny ambiny. Halleloja. Rehefa Andriamanitra ny manome karama
miteny aminao fa tena tsy takatry ny sainao. Ary tsy ritra vetivety zany efa ohatrany tanany hoe lasa misy tahiry foana, misy lasa afaka manampy olona koa ianao. Tsy amin'ny taminy ianao hoe ny asa fatratra sy ilay navesatretina izay tena hoe nampatahotra fa na amin'ny volonao raha indraindray tena mikorotana ohatrany teneny. Tsy hitanao intsony hoe mikorotana ianao satria tena hoe mitebiteby ianao, manahy ianao, visaka ianao. Amen, tsisy fitsarana. Farany ihany koa dia tena hoe nisy fotoana izay tamin'izay fijorona vavolombelona ihany koa, ity tsy taminà rery fa tamin'ny vadika ihany koa indrindra. Ny zavatra ataonao tadio mety hoe efa nanao an'izany tsika. Mety hoe efa hoe izany efa mba nitory koa efa nanao an'izao, fa rehefa tena nahafapo an'Andriamanitra satria ao amin'ity le 25 ity dia misy ilay hoe nahafaly an'ilay mpanompo izy ilay nanome an'ilay talenta. Dia tena hoe omeny indroa eny ianao, omeny dimy eny, omeny be dia be ianao izany. Amen. Dia tena hoe izay zavatra nataonao tsy very izany efa hitan'Andriamanitra ireny. Efa tena nataonao tamin'ny mpitiavana iny, efa nataonao tamin'ny herinao rehetra iny. Tamin'ny nisy fotoana izay tena hoe nisy vola nilainay tena hoe nilainay tena maika tamin'izay andro izay. Nefa mbola tsy teo am-pelantanana io vola io, fa ny vola teo am-pelantanana nisy nalehany daholo. Dia nisy olona niantso amin'ny vadiko tamin'izay. Gaga be fanoratra tao amin'ny Facebook ka. Dia hoe zaho ozy izy efa ela aho ozy izy nitady anao fa hitako ihany ianao ka efa tena faly be aho ozy izy fa mba meo numéro anao. Dia nomeny anazy moa. Tsy fantany koa ilay olona iza moa ty. Dia avy eo ino ozy izy nareo? Niteny ilay olona niantso amin'izay dia ozy izy hoe izay ozy izy ilay namasininao tadidinao ve efa 10 taona lasa efa mahery be tany izany. Izay ozy izy ilay namasininao fanambadiana tamin'izany ozy izy nasainay ianao tany amin'ny toerana tsy teto Antananarivo koa ilay izy fa tany Ambatofotsy tany. Dia tadidinao ve izay tadidiko amin'izay ianao. Dia izay ozy izy tena nisy zao niatra ozy izy fa tena tadidinay foana ianao satria ny zavatra nitorianao tamin'izany ozy izy niraisinay. Dia tena hoe nampiova ny fiainanay ka misy fanatitra ozy izy aty aminah aty misy mivola ve ianao fa mba tiako menanao ilay izy. Alleloia. Takatra ve ny sitrapon'Andriamanitra. Tsy very izany fikelezanao ainao aminazy. Amen. Misy valiny foana iny amin'ny fotoana ny tena ilanao an'iny mihitsy. Eo Andriamanitra ary mahita izay mahaory antsika izy fantatry ny rainareo izay any an-danitra ozy izay tena tokony ilainareo. Fa matoy mbola tsy tonga eo amintsika dia mbola tsy sepala eo bomomona na mbola tsy vonintsika ny andray an'izany. Na mety ho adintsika izy fa lasa hanompo an'ilay vola indray tsika. Amen. Teny farany zaraiko anao tena hoe ao Matthieu 25:34 fampaherezana ao antsika ao anatin'izany manao hoe ozy izy ny tenin'Andriamanitra hoe ary amin'izany ozy izy ny mpanjaka dia laza amin'izay ao amin'ny ankavanany hoe avy ianareo izay notahiny ndraiko mandovany fanjakana izay voavoatra ho anareo ary izay nanorenana an'izao tontolo izao. Rehefa miasa ao amin'ilay fanjakan'Andriamanitra tsika dia ho atsony io mpanjaka io atsony Jesosy tsika avy amin'izay fa misy lova tsara be efa homaniny antsika efa voahomanatrizay. Dia mba ho samy tafiditra an'izany fanjakany lanitra izany zasy ianao ary hitaona olona naiky tsika hampiasa ny talentantsika. Hitaona olona maro ho ao amin'ny fanjakany lanitra io. Izay ny fampaherezana zaraiko anao androany ndao tsika hisaotra an'Andriamanitra manasa anao hitsangana ary tena hoe raha nisy mety tena hoe fanadinoantsika an'Andriamanitra fa tena hoe ilay ao anatin'ny vola mety hoe nanompo tamin'ny tsy fahafantarantsika nanompo amin'ny mamontsika ndao hifonao aminazy androany. Mety misy tena hoe fanaova délaissentsika ny asan'Andriamanitra ndao hifono aminazy androany manasa anao tena hifono eo anatrehany ary tena hoe angataka amin'ny fanahy masintsika ampiseho ilay talenta ao anatsika tsirairay avy mba ahafahantsika mampiasa an'izany ho amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Sandrato ho vavakao ary. Ray masina tsara indrindra. Misaotra anao Tompo ny amin'ny fampianarana nampitondrainao, mpanomponao indray androany, mpanomponao tsirairay avy. Tao anatin'izany Jesosy dia tena hoe miaiky tokoa izay satria nanao atsirambina ny asanao ary nieritreritra fa ny asanay no mety hampety ny fiainanay kokoa. Nefa tsapanay tokoa fa no famindraponao sy no fitiavanao dia nampianarinao no zahay tao anatin'izany hoe tsy amin'izany
ny antsoina efa misy asa tsara indrindra sy asa lehibe dia eo amin'ny fanjakanao tokony ho ataonay tsirairay avy. Misaotra indrindra ny amin'ny fanahinao masina, le tena hoe mampianatra, le manangana, ary tena hoe mampahery amin'ny fotoana rehetra. Ary ankehitriny ihany koa Jesosy tena hoe mangataka izay, tena hifono talenta ao anatin'ny tsirairay avy, satria ho adinina aminay tokoa izany talenta izany. Raha ho alevinay, ho adinina aminay izany hoe na tena nao ampiasainay tsara araka ny sitraponao tokoa ve. Dia tena hoe ianao fanahy masina nitarika ny tsirairay avy amoaka an'izany indrindraindrindra ho amin'ny tanjona tsara dia ny fanitarana fanjakanao. Dia hitahan'ny olonao tsirairay avy izay tonga eto izay mandre an'izany hafatra izany anie ianao. Ary tena hoe hiombona, azoto ny olona tena hoe hiombona amin'ny Jesosy satria ao aminao rery ny vahaolana. Ianao rery ilay fiainana ilainay. Teraina mandrakizay ny anaranao Tompo ary izay fijoroana vavolombelona rehetra. Nozaraina dia voninahitra ho an'ny anaranao rery. Mankasitraka Jesosy. Alleluia. Amen. Afaka mipetraka atsika. Irosanao fanatitra atsika ho voninahitr'Andriamanitra rery ihany. Amen. Tsy hoe midy ny ten'Andriamanitra marika ny marika ny fitiavantsika n'Andriamanitra. Anambara teo hoe mizava raha verimberina foana, mizava raha tonga katsahantsika dia ny fanjakan'Andriamanitra. Amen. Sy ny fahamarinana zadino izay zavatra izay. Ny fanjakana sy ny fahamarinana tsy misaraka ireo, mila katsahantsika. Dia nambara teo ihany koa hoe mila manavao zavatra isan'andro tsika. Na Andriamanitra raha hozy ny ten'Andriamanitra teo manavao zavatra isan'andro dia mifamindrapony. Amen. Asa natsapantsika efa mizava ravaozin'Andriamanitra isan'andro ny zavatra amintsika io Amen. Tsarovy izany fa tsara Andriamanitra. Efa men'Andriamanitra talenta atsika ao anatintsika ao etsio le izy. Men'Andriamanitra fanahy masina atsika hitarika antsika meteza ny tarimy fanahy masina. Amen. Ozy ny ten'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny ray aman-drentsika tamin'ny herinandro teo hoe mbola tsy leo antsika hatramin'izay. Rehefa atsika mandeha amin'izay fisainantsika mitofotra foana iny fa zao meteza isan'andro tarimy fanahy masina. Amen. Tamanokana antsika Andriamanitra. Azadino rapitso sekoly fanasitranana. Tongava hoentina namana sakaiza fa iompana manokana momba fanasitranana manomboka amin'ny fanahintsika, ny aintsika, ny fiainam-panahintsika, ary mahatonga anao matahotra sy mahatonga anao miororo sitranan'Andriamanitra koa mifototra an'io manaraka faran'izany le irinfonao fahasalamany nofo. Laribia misy sekoly eto sekoly fitahim-panazy fanambiana toetra ny tokantrano. Amen. Tsy hoe koa olana resy manan'olana ny tonga eto isan'andro fa ahafahanao mibalizy ny fiainanao isan'andro. Tsy mba hoe alony atorino vao mahazo fampianarana fa ianao vao mifo. Amen. Misy basy tsara misy no iarantsika amin'Andriamanitra. Alaka misy dia misy retrokely ho antsika izay afaka fifadikanina, vavaka fifadikanina. Reny ten'Andriamanitra izay nohantsika eto anatin'ny herinandro reny avadika antsika vavaka sy etentsika mandinitena. Amen. Eny amin'ny Shalom Maitsan-tany mena isaka manomboka amin'ny 7 maraina ka hatramin'ny 3 sasany eo. Amen. Tsy manam-pahatonga ny amin'ny enina fa amin'ny 3 eo. Amen. Manasanao tonga ao. Amen. Tsy mitovy mivavaka sy tsy mivavaka. Ataoko miavaka ozy izy manompo sy nintsy manompo ianao tonga eto tsy miavaka ianao io. Avan'Andriamanitra ianao io. Asa ilay zavatra le tadiavana tsy hita akory mahatonga anao fa tsara lavitra n'iny men'Andriamanitra antsika. Dia ny zoma raha sitrapony tompo tokony efa miverina any amin'ny tranom-pokon'olona amin'ny fotoana raha sitrapon'Andriamanitra azy mazao. Amen. Ny sabosy dia any baibasy. Paster lavitra ny baibasy io misy dika matondra Andriamanitra manao hoe any a baibasy le izy. Amen. Satria misy etaeta tadiavan'Andriamanitra anao anikatsaka anazy. Amen. Efa nidina izy tsika makany baibasy fotsiny. Amen. Misy olona zao avy any tsy nitonona anarany toerana fa any amin'ny 20 kilometatra tonga any a baibasy sabotsy maraina. Possible io. Amen. Misy invitation be fanasany tompo sabotsy. Amen. Raha ohatra mbola tsy tonga eny amin'ny lanitra Jesosy. Amen. Tsangana antsika isaoran'ny tompo. Misaotra Jesosy ny fitiavanao anay. Misaotra ny fanasanao anay amin'ity herinandro vaovao ity. Misaotra ny amin'ny teninao manaitra, manitsy, ary ihany koa
mampatsiainao mivonona hitarika any ianao amin'ilay fikatsahana manakariva amin'ny fanjak'Andriamanitra sy ny fahamarinana. Makasitraka ny amin'ny teny, misaotra amin'ny hery sy tanjaka ary ny karakaranao izay eo ambon'ny tsirairay. Misaotra ny amin'ny direct, misaotra ny amin'ny trano, misaotra ny amin'ny zava-rehetra Jesosy io. Izany tompony apahany saorana ny aminao tompo ary ny zavatra tsara mitranga amin'ny zanakao tsirairay dia mamerina fisaorana aminao zay. Raisy zany fa mendrika anao zany amin'ny anaran'i Jesosy tompo. Amen. Raisy Jehodrano, hitanao Jehovah ka hiaro anao, ampamirapiratra ny tavany aminao Jehovah ka midra fo aminao, ananitra ny tavany aminao ny Jehovah ka mivedanana. Amen. Zareo fahasoavana fa fahasoavan'Andriamanitra natoy zao fahasoavan'Andriamanitra natoy zao antsika